Fa taorian'izay lozam-piarakodia izay mofo dia voarara ny fampiasan'ireo fiara vaventy manana lanja mihoatra ny 2 tonnes sy sasany eo amin'ilay lalana izay sady misy ny tsena pokotany mofo no mampitohy ihany koa ny fokotany n'Ambohida amin'ny Ambohimirary. Ravak'Andriamanala eo amin'ny sariny Stéphane Razafimandimby. Tsy afaka mampiasa ity lalana amin'ny fidinana mampitohy ny fokontany Ambohida amin'ny Ambohimirary ity ireo fiara vaventy manana vesatra eo amin'ny 2 tonnes sasany miakatra araka ny fanapahan-kevitra niraisin'ny commune Antananarivo renivohitra. Izao ny fanapahan-kevitra noraisiny taoriana n'ilay lozam-piarakodia namozana ain'olona maro nitranga omaly teto amin'ity lalana ity izay tafiditra feno ao anatin'ny tsena pokotany Ambohida Kajindramamy. Isy ny sakan-dalana napetraka eo amin'ny fidirana amin'ity lalana ity araka nambarana Andriamatoa Naivoraolodinina mpikambana eo anivon'ny CST sady ponina ny antoerana. Iara-entana ireo mpamalalan-tanana mba ahafahana mametraka izany ho fanamafisana ity mpikambana eo anivon'ny CST ity. Isy ny fandaminana manokana amin'ny ahafahana mametraka mpanara-maso izay isava mihitsy aza ireo fiara amin'ny resaka avesatry n'entana amin'ny fiara mandalo eny sy ny fanaraha-penitra fiara ihany koa ho iatrany ny fanamarena Andriamatoa Naivoraolodinina. Samy andrainy andraiky ny isa-tsokajiny eo amin'ny fandaminana. Ny tsena ohatra dia anjaran'ny commune ny mametraka lamina sy fandaminana amin'izany. Ny famoivoizana kosa dia anjara mpitandro filaminana. Androany maraina moa dia nisy ny fivariana ny arahan'ny teknisian'ny commune, ny solitena ny fokotany, ny mpitandro filaminana ary ny mpikambana eo anivon'ny CST Andriamatoa Naivoraolodinina ny rasana indrindra mahakasika ity fepetra ity.